Ry vahoaka malagasy, ianareo mpiray tanindrazana rehetra, singaniko manokana isika rehetra forongony. Amin'ny maha olombelona dia taony soa sy ny tsara, nandalo tamin'ny fiainany tsirairay. Fa misy ihany koa ny sedra sy ny olana samihafa iaina anisan'ny mpianakaviana. Fa ny zava-dehibe dia isika no mbola mifampiarahaba-androany noho ny famindrampon'Andriamanitra. Koa dia atolotra azy ny saotra sy dera ny voninahitra, fa ny fiadanany kosa hitoetra amintsika rehetra zay mbola velonaina. Amin'ny maha chef de l'opposition ahy sy maha filoha lefitra fahafito ny antenimieram-pirenena ny tenako, dia adidiko ny mitondra hafatra ho an'ny vahoaka malagasy sy ny fitondrana mijoro ankehitriny, ny isian'ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Firenentsika zay mbola nandova takaitra tamin'ny krizy mifandimby teto amin'ny firenentsika tamin'ny taona 2010, taona 2010, 2012 ary 2020. Ny vokatsy zany na ara-tsaina na ara-ekonomika dia mbola mitohy sy mitambesatra amin'ny mpiray tanindrazana hatramin'izao. Ny zavatra niaretan'ny olona voakasika tamin'ireo krizy nifanesy ireo dia sarotra ho hadinoina na ho azo ho hamaivanina, fa mitaky fijerena manokana ampahamarinana mba hisiany tena fampihavana pirenena tena izy, fa tsy atao saritsariny ihany. Anisan'ny zava-dehibe andrasan'ny vahoaka malagasy izany amin'izao fisiany fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara izao. Aoka ny tantara no hampianatra antsika koa fa tsy misy firenena afaka hitondra fanavaozana raha mbola manjaka ny vazansi politika na ny valifaty politika na ny fanenjehana ara-politika no hiainana, fa vao maika hampitombo ny takaitra efa misy izany ary tsy hitondra fahombiazana velively amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raisitsika ohatra amin'izany ny nataon'ny Nelson Mandela tao an'Afrika du Sud, zay nandrava ny fizarazarana sy ny fanavakavahana ka nanova izany nametraka ny projet national nifototra tamin'ny fifamelana sy ny fampihavanana. Ny fifamelana tsy midika tsy fitadiavana ny marina. Ny fifampitoniana tsy milaza ho fanafenana ny marina na fisakanana ny fitadiavana ny marina. Ny fifampiresahana tsy midika fifamelezana, fa fitadiavana marimaritra iraisana mba hasia ny filaminana amin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana. Zany dia voalaza ao anatin'ny bokyny Oabolana toko faha 7/10 manao hoe zay manamarina ny meloka na izay manameloka ny marina dia samy fahavitavetana eo mason'i Jehova. Mpanara-baovao politika ny alo zany dia tsoroko fa zazy miresaka eto dia solombavam-bahoaka Madagasikara vita amin'ny distrika Ambatondrazaka. Filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena faritany Tomasina ary isan'ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny fivorana firaisakina natolotry ny antoko tiako Madagasikara. Timma zany zay ny tiako tsindrina ao anatin'le amma timmana dia manaraka ny fandaminana eo anivon'ny antoko rehefa misy ny drafitra sy ny fandaminandrara ho anay ao anatin'izany antoko tiako Madagasikara izany. Noho izany dia mijoro amin'ny tsangakevitra tiako Madagasikara ao anatin'ny zavatra rehetra izay mitranga eto amin'ny firenena. Ny filoha nasional indray ny président Marc Ravalomanana dia isan'ireo olobe na ny olo maventy tsika mikatsaka hoe ahoana ny ivoahan'ny firenena ao anatin'ny krizy. Mety misy ny makasitraka an'izay mety misy koa nefa tsy makasitraka an'izany satria samy manana style eritreretiny amoahana an'izao firenena zao anatin'ny krizy. Ny mpanao politika rehetra ary zany efa dia mametraka fa ny olana ara-politika dia mpanao politika ny tokony amazy, satria ny mpanao politika ny manana ny traikefa amin'ny famahana ny olana ateraky ny tsy fitovikevitra ara-pompampijery politika. Ny zava-misy eto amintsika manko dia misy manao jery ny zava-nisy tamin'ny 2010
sasanangy samihafa nefa ny 7 sy ny 5 zavatra roa tsy mitovy mihitsy ary tsy mitovy ihany koa ny tamin'ny 2 tsy mitovy tamin'ny 1 ny tamin'ny 3 bedabe zany ny zavatra nitranga tety ny tany amin'ny 2 misy mahasamihafa azy daholo ireo tranga rehetra reo rehefa joinao zany amin'ny ankapobeny noho izany dia izay no mahatonga ana mitondra ny faneho-kevitro amin'ny mazapikambana ao anatiny atokotiako Madagasikara na hoe ny filoha nasionalinay président Marc Ravalomanana dia mikatsaka sy mijery ny hoe ahoana ny lalana ivoahana ao anatin'le crise amin'ny tolo-kevitry ny mpikambana atao anatin'ny antoko ny birao politika ary koa eo ihany koa ny fifandraisany amin'ireo olona maro manerana Madagasikara ny amin'ny manerana zao tontolo zao ny vaovao tonga eo ampelantanany sy ny ampitaina aminy zany rehetrarehetra zany no mitambatra dia tsy maintsy misy zany ny adisanina ao anatin'izay hoe ahoana ny ahafahana manatanteraka zavatra anankiray zay mety ahafahana mamoaka ny firenena ao anatin'ny crise nefa tsy anoitoana ihany koa ny endriky ny tolona zay natao tamin'ny 2024 na ny teo alohan'izay satria ny atokotiko Madagasikara dia isan'ny tolona andritra ny vanim-potoana nitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina victime ny fitondrana Andry Rajoelina raha teo ny antoko ary tsy taona ray na taona roa zany fa aman-taonany maro ampolo taonany na victime ny fitondrana Andry Rajoelina zany atokotiko Madagasikara zany noho izany tsy zahay mihitsy no andeha hitrotro an'Andriamatoa Andry Rajoelina zay aloha dia fady ary tsy hanao an'izany mihitsy ny antoko hoe andao fa dia hitrotro any Andry Rajoelina tsika no ny antony ara-politika na zany naty zany nefa dia ny antoko ihany koa tsy afaka miolon'olona tsy maintsy misokatra amin'ny tsangakevitra sy ny hery politika hafa noho izany dia miesaka ny mampitovy arak'izay tratra ny tadin-dokanga eo amin'ny sehatra politika daditiko tsara ny vory zay ndray sabotsy dia nametraka ny filoha nasionaly ny antoko tamin'izay fotoan'izay hoe tsy manapa-karera fa mifampiera aminareo mpikambana atao anatin'ny antoko nareo birao politika nareo olom-boafidy nareo fikambanana mandrafitra ny antokotiko Madagasikara mba anome ny hevitrareo mialohan'ny andraisako fanapa-kevitra satria afaka sady manohantsika nefa afaka ihany koa ny misafidy ny anohitra raha ohatra ka zay ny tabaky ny be sy ny maro ny zavatra ny tapahanay tamin'izay fotoan'izay dia hoe ny safidy ny anohana zao fitondram-panjakana zao ny antokotiko Madagasikara izany zay zany ny hevitra ny tapahana zay no raisina ary zay no atao atreto manohana fanjakana ny atokotiko Madagasikara ny mahagaga fotsiny nefa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia zao rehefa ohatra ka misy tia anasa vangy dia ny antokotiko Madagasikara anao anasany sasany vangy ohatrany ny antokotiko Madagasikara ny fototry ny olana any aminy dia ny antokotiko Madagasikara no tsy ahaizany miaina le izy rehefa tena ny dinihana dia tahotra ny betsaka satria ny antokotiko Madagasikara dia isan'ny antoko manana olom-boafidy ny antokotiko Madagasikara dia antoko efa ela nefa mbola miorina mijoro ary manana rafitra sy bazy manerana ny nosy rehefa tena tombananao le zany dia misy tahotra hoe ity antoko ity no hanotokana masehaka ny Madagasikara ray manontolo ary tsy mila maka mpikambana avy amin'ny antoko rava hafa anatevina ny azy satria manany azy izy ao anatin'ny tsangakevitry ny antoko dia misy ny olona miditra mpikambana feno fa misy kosa nefa no manohana na dia tsy mpikambana feno ao anatin'ny antoko azy na tonga ny antoko nametraka ny hoe nisy ny kavaintsaingy tamin'izany fotoana zany nisy ny prodada sy ny sisa androany tonga eo vanim-potoana ny manana fifidianantsika na manahoana zotra andehanany ity fireneny ity na mivembena miakavio na mivembena miakavanana ny afarahany io dia tsy maintsy any amin'ny fifidianana ny atokotiko Madagasikara dia efa ela mivonina amin'ny sehatra ny fifidianana ary efa ela nandray anjara tamin'ny seham-pifidianana manana ny traika efa mpifidianana ny mpikambana atao anaty ny atokotimina noho izany tsy zahay ny olona ho sakana amina resaka fifidianana hoe izay ny anohitra ny fanaovana fifidianana eto amin'ity firenena ity raha ohatra ka misy ny andaminana zao disadisa zao dia tsy maintsy miafara ny fifidianana zany izany mivonina amin'izany ny antoko manao ny asa rehetra mifanindran-dalana amin'izany ny antoko mandeha ny filoha nasionalinay mitety faritra mandamina mandrindra ny ratsy mangaika rehetra amin'ny antoko nasionaly azy zay ngamba mety tsy zakany sasany ao anatin'le izy dia lasa atao fanasana vangy ty antoko misy anay ity dia izy zay hoe ny fakana 19 nareo ataovy dia ny antokonareo ampiroboroboana
fa tsy ny tiako Madagasikara no sakana amin'ny fampandrosoana eto amin'ny tanàna ity. Tsy ny tiako Madagasikara no sakana amin'ny famahana ny krizy eto amin'ny tanàna ity. Fa mahagaga anay no mahatonga ny sasany tia mandrangitra mihitsy ary tena tia manasa voangy amin'ity antoko ity. Raha nisy ny antoko isany nanohitra ary ny joro mpanohitra ny antoko Irmara zay nitondra tamin'ny fotoanandro ny ary naongany ny hetsika rehetrarehetra zay natao teto amin'ity firenena ity dia ny antoko timma no isany nijoro tamin'izany. Izahay tsy nisalasala nametraka fa zahay dia manohitra ny fidorana ny Rajoelina. Natao ataratasy sany ary napetraka teo anivon'ny ministera ny atitany. Firy ny antoko nasaha nametraka ohatran'izany nataonay izany ary manohana fidorana amin'izao fotoan'izao. Firy. Andao mba verifie antsika hoe firy amin'ireo antoko zay milaza anazy manohana ny fitondrana manao fanovana amin'izao fotoan'izao no nametraka taratasy teny anivon'ny ministera ny atitany milaza fa manohitra ny fitondrana ny Rajoelina. Gaga zendany zahay tiako Madagasikara fa na ny olona nitrotro ny Andry Rajoelina ary androany manohana zao fitondrana fanavoazana zao. Izy anohana fitondrana fanavoazana tsy problème ny antoko tiako Madagasikara mihitsy, tsy hoe tonga namana vao mavomavo. Fa ny mahagaga dia zao rehefa vonika anohana ny fitondrana fanavoazana izy dia tsy manohana fotsiny ny fitondrana fanavoazana amin'izay hery sy tratrany rehetra fa ny timma ny anasany vangy. Inona ny problème manao amin'ny timma? Zay le tena fantatra inona ny problème manao amin'le timma? Apetrako tsara mazava fa ny timma dia nanohitra ny Andry Rajoelina ary tsy natahotra niatrika an'izany fanoherana zany, tsy nangataka ary tsy nanambitamby toerana anankiray tamin'ny Andry Rajoelina. Ny timma neny efa tokony sitraka ny 7e vice-président fa natonga ny Andry Rajoelina nanova ny lalàna mikasika ny fanoherana teto Madagasikara ho lalàna Brunel dia satria noho ny timma. Tsy zaka ny vavon'ny Andry Rajoelina ny timma ne ary tsy zaka ny vavon'ny Andry Rajoelina zany hoe président Ravalomanana zany. Ny lalàna nataon'ny Andry Rajoelina dia lalàna nametraka amin'ny président Ravalomanana ho filoha lefitra fahafito ny teny mera-pirenena. Hoe ny lehibe amin'ny mpanohitra dia ny antoko mahazo vato be indrindra fifidianana sombam-bahoaka ka avy amin'ny fanoherana izy. Isa zany nahazo vato be indrindra amin'ny fanoherana akoatra ny antoko tiako Madagasikara. Rehefa hita sy tsapany Andry Rajoelina fa miroso makany amin'ny fipetrahan'ny président Marc Ravalomanana le tao amin'ny 7e vice-président dia namorona lalàna tsy lera izy natao hoe lalàna Brunel. Dia niterena olany teo anivony ny teny mera-pirenena lalàna Brunel ka nanala ny 7e vice-président ny président Marc Ravalomanana fa soloina hoe 7e vice-président any opposition parlementaire. Zany hoe tsy maintsy olona lany solombavambahoaka zany no mipetraka eo amin'ny toeran'ny filoha lefitra fahafito. Raha tamin'ny lalàna nataony Andry Rajoelina zay izy zany nanao anazy dia nataony hoe tsy voatery solombavambahoaka no filoha lefitra fahafito fa lehibean'ny mpanohitra eto Madagasikara. Nametrahany Joara Voajanahary fanontaniana izy miraharaha reo tamin'ny fifidianana hoe ekenao ve raha ianao ny lany président dia ity olona manao fidirana faharoa aminao tia no olehibe amin'ny fanoherana. Mazava ny teny président Marc Ravalomanana tsy nihodikodina mihitsy tsy problème zany. Raha président Ravalomanana ny lany dia Andry Rajoelina ny lehibe amin'ny fanoherana. Fa neny Andry Rajoelina tsy mazava ohatra ny fony tsy mazava sy ny sainy tsy mazava iny. Mihodina gauche mihodina droite amin'ny valiteniny ary tsy nagaga raha ohatra ka lany izy tamin'ny alatra dia tsy nanaiky nipetrahany président Ravalomanana ho lehibe amin'ny mpanohitra teto Madagasikara. Zany hoe zany tsy voandroany no manana saina maramara amin'ny timma ny zafina Irmara, ny taranaka Irmara, ny taranaka Andry Rajoelina fa efa hatramin'izay io. Dia hoe izay hoe ny politika lazonady. Politika lazonady tena petraka tsara mihitsy. Politika tsy vita indray andro. Fa tsy hoe rehefa manasira indray mahandro ianao dia lavitra anao ny fahantrana. Re mandeha anao mihinana jabora dia lazainao fa tsy hantra mandrakizay. Fa hoy izay hoe tsy voandroany ny timma niaritra ary niatrika fa efa amataona maro zay no nanohitra teto Madagasikara. Ary tsy vahiny anay zany fanoherana zany.
tsy vahiny any tiako Madagasikara ny fanoerana fa zahay kosa mbola tsy ary nanao atso-jay politika fa nanaovana atso-jay politika foana gaga zendany zay fa na ny olona naongana azy androany raha teo amin'ny fitondrana izy ny timma nanasany vangy sy nanaovany atso-jay efa miongana avy izy androany mbola ny timma ihany no tsy aizany meny zay hoe ndao fa lalana ao aloha tsika fakahita rehefa tena zay ny hitanareo masaka sy mety amin'ny saina maneritreritrareo fa ohatra mba mampiteny moana ity filanakisany atokotiako Madagasikara isak'izay matsiaro ty ny atokotiako Madagasikara tsy mitomany ny randrana manendriky ny afo zany ny zoanay sy ny zavatra nijoronay no apetraka eto ary rehefa mena ndraikitra zay de manao araka ny toromarika omeny ny bureau politika sy ny filo nasionaly ny atoko hoe ataovy tsara ny asanareo mba homendrika ny matriko Madagasikara anareo de manao zahay am'izay manandrify anay mena ndraikitra na ministra io na ny olom-boafidy io de manao an'zany zay mba tsy ampitsanga menatra ny tiantokotiako Madagasikara ty ary zay masamy teny fa tsy mitsanga menatra ny atoko misy anay amin'ny andraikitra ampisahanina ny avy ety anatiny tiako Madagasikara raha napetraka amin'ny anarany atokotiako Madagasikara izy eo am'le toerana de tsy mitsanga menatra am'zany ny atoko ary manao an'izay am fo sy ampitiavana fa zendana ihany zay mahita hoe raha misy ny ataon'ny sasany fanasana vangy de ny filo nasionaly ny atoko tiako Madagasikara rehefa nasanareo vangy ny filo nasionaly ny atokonay de zahay timma zany anasanareo vangy zay ny dikany de makaga zendana zahay hoe fa inona loatra ny problème manareo am'ty atokotiako Madagasikara ty zay hoe mbola tsy nitomany randrana manendriky ny hafa zany ary tsy niadiny anjarany hafa zany tiako Madagasikara mipetraka fotsiny zay mampanohitra anay de misy ny fanovana de nanao fanovana zay nandray anjara tam'zany ny jora mataonany maro nanohitra ny andro ajoelona ny tim ity fandaharana ty na de tsy radio tiako Madagasikara ty fa timma ny asa tato ny timma ny nanamasaka an'ty fandaharana ty ny timma no ny fanampy nanamasaka ny fandaharana ty nahafaha voaka malagasy rehetra natetandrazy na tany ampitan-dranomasina nanaraka ny fanetanana sy ny fanoerana ara-potikevitra ny andro rajoela ny fandaharana mandeha ato amin'ny azeta dia alefa ny MBS dikan'izay zahay zany ny fanometanana zany ny timma zany no fanometanana tao anatiny ny endrim-panoerana zay natao vitsy aneny radio afaka nanohitra teto fa saika nanohana mibetsaka na ny mijanona eo anelanelany sady mandray ny atsy mandray ny ety fa zahay de nijanona tena hoe mpanohitra hatramin'ny voalohany hatramin'ny androany zay nanohitra ny andrajoela tsy ny tsara vela tsy hitany fanoherana ny andrajoela zay ka hoe rehefa nandray de mba ampidirinay ny olona ny andrajoela de rehefa aveo ndray de tsy ampidirinay ny olona ny andrajoela mba ampiresahana indray mpanohitra de ampiresahana indray ny atanatin'ny fanjakana tsy ary ny tsara vela tsy ny sababaka oatra zany zay fa zay rehefa nanohitra de nanohitra hatramin'ny farany hoe tsy mila ny andrajoela point zany zavatra zany ny resahana androany de mba ahafahantsika manao précision hoe iza moa no nanohitra teto ary iza no nitoerana teto de iza ny ala no vokatry ny fanoheran'ny olona azy de iza no efa miringiringy sady indray androany mihevitra fa ry zareo ny tompony Madagasikara zafady dada samy tompony Madagasikara tsika zay zany zavatra petraka izy samy tompony Madagasikara ary samy motsarainy vahoaka io tsika raha pitso raha afaka pitso fa zay tsy matahotra tsarainy vahoaka amin'ny zavatra nijoroany hatramin'izay ny timma tsy matahotra jarainy tsarainy vahoaka tamin'ny fanoherana zay nataony ary mbola vonina ho tsarainy vahoaka zay am'zany raha misy ny esprit ny fanoherana ka ny laviny tato anatin'ny atokotiako Madagasikara de tsarainy vahoaka zay am'zany fa zay mino zay matoky fa tsapany vahoaka ny fanoherana zay nentiny atokotiako Madagasikara ary isany mahatsara toerana ny filo nasionaly ny atoko androany ina ny atso zay tsy natao an'io tsy navela milatsaka be ny tanàna tsy navela ilatsaka an'izao tsy avela ilatsaka ny ilana vanisaka zay mahatsiaro